Efa nisy taona ve ianao ry havako nahatsapa hitahita lalina tao anatinao nohony amin'ny toetrandro mamaika dia hisotro rano mafy ianao, na alaivo saratsara ange hoe hanenevitra ianao maina ny tendanao ary ny fanirianao rehetra dia ranoray tetemonja, tery lavidavitra tery nahita zavatra mangilatra ianao toy ny farihy, niazakazakana kely ianao, reraka nefa rehefa tonga teny fasika maina fotsiny, fitaka kay ilay izy. Matetika toy izany ny fiainantsika, manenjika zavatra maro isika, harena, laza, fahafinaretana izay toa mampanantena fahafampo, nefa rehefa tratra dia mahatsapitsika fa mbola mangitahita ihany ny fanahintsika. Eo amin'ny fahatsakana iray no ilazan'i Jesosy araka ny Jaona 4:24 hoe fa na iza no misotro ity rano izay omeko azy dia tsy hangitahita mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboaboaka ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Izy no ilay rano velona. Ny hevitra tiana ambara eto ry havana dia izao: ny fahafinaretan'izao tontolo izao dia toy ny rano masira vao maika mampitombo hetaheta, fa ny rano velona omeny Jesosy dia ny fanahy masina sy ny teniny, ary io fanahy masina sy ny teniny io manafaka ny hetaheta lalina indrindra ao am-pontsika. Tsy vahaolana mielina avy ety ivelana izy io, fa loharano boiboika avy ao anatintsika ao. Koa raha matsiaro maina na bangy ianao anio dia manasa anao Jesosy, aza manenjika fitaka intsony, tongava misotro amin'ny rano velona. Tahiny Jesosy ianao ry havana.